Izay ny amin'iny vaovao mikasika indrindra ilay valana retina coronavirus tany Frantsa iny fa iverina eto an-tanindrazana kosa isika. Samy mandray ny andraikiny tandrify azy avy amin'izao fotoana izao ireo manam-pahefana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena manoloana indrindra ilay aretina coronavirus. Ho an'ny tetsy amin'ny district Tsimondrano dia nojerena nandritra ny fivoriana ny arahan'ny olom-boafidy sy sampandram-panjakana ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ary ny mpitandro filaminana ny fomba anatanterahina ny fanapahan-kevitra navoaka ny filoham-pirenena momba ny fametrahana ny ameana ara-pahasalamana eto amin'ny Repoblika ny Madagasikara. Nisy androany ny fivoriana nataon'ny olom-boafidy sy ny sampandram-panjakana ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ary ny mpitandro filaminana eo anivon'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano. Nojerena nandritra izany ny fomba anatanterahana ny fanapahan-kevitra navoakan'ny filoham-pirenena momba ny fametrahana ameana ara-pahasalamana eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nampahafantariny lehibe ny distrika teto ny tokony andraisan'ireo manam-pahefana ny andraikiny manoloana ny fepetra samihafa no faritan'ny fitondram-panjakana. Raha ny tatao anatin'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano aloha manerana Madagasikara dia mitovizana ihany koa satria ny gasy izay mihitsy izy mora taitra izy amin'ny zavatra tsaka indreny dia nitovizana manerana Madagasikara ny fahatairan'ny olona tao anatiny fa na izany na tsy izany tao anatin'ny filaminana tanteraka nefa ny fisehoan'ny zavatra rehetrarehetra. Ny manomboka eto izany dia izay no toromarika nomenan'ireo be ny tanàna mba handray ny andraikitra mifanandrify azy ireo miaraka amin'ireo lehibe ny fokotany rehetrarehetra. Izay anao an'izay ataontsika hoe fampianarana ny vahoaka hiaina ao anatin'izay toromarika nomen'ny filoham-pirenena izay na dia ny fomba fiainany andavanandro fotsiny ary amin'ny fanatanterahana n'ilay hoe ny tsena dia manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 oran-tandro ihany no mivoha ny tsena izay mivarotra an'ireo filana fototra ilain'ny vahoaka na ihany koa ilay hoe tsy fafana vezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 10 ora maraina dia ilana ny fanazarana ny vahoaka ny fitaizana ny vahoaka ao anatin'izay ka izay no antony antsoina an'ireo be ny tanàna ireo anao an'izay ataontsika hoe sensibilisation ho an'ny olona fampianarana ho an'ny olona amin'ny fandamina ny fotoam-piainany ray manontolo mba hifanaraka n'izay pepetra ny raisina eo anivon'ny ny araka ny toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena moa dia mazava mihitsy ilay izy ny hoe mikatona avokoa ny sampandram-panjakana rehetra izay mandray vahoaka dia mikatona avokoa afa-tsy ireo izay sampandra manokana izay notsinganana manokana ny hoe ny misahana ny fahasalamam-bahoaka ny filaminam-bahoaka ny fitsarana zany dia nosinganana manokana amin'ny fiasany fa ny ankoatran'izay rehefa hoe fandraisana vahoaka dia mitsahatra avokoa aloha mikatona avokoa mba ahafahantsika mifehan'ilay valana retina ary eo dia ararotina ny fotoana mba anentanana ny vahoaka rehetra atao anatin'ny distrika n'Antananarivo Tsimondrano mba ahaino sy hotony tsara amin'ny fanatanterahana izay toromarika rehetra. Anisan'ny fepetra noraisina teto ihany koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny vidin'entana eo ihany koa ny fampahafantarana ny mponina ao anatin'ny komina 9 distrika n'Antananarivo Tsimondrano momba ny aretina coronavirus. Entitra mibaiko ny filoham-pirenena omaly tamin'ny fanomezana toromarika manerana Madagasikara. Manatanteraka an'izany baiko izany izahay tompony andraikitra voalohany eto amin'ny distrika na Tsimondrano dia ireo olom-boatendry sy ny olom-boafidy. Ny zavatra tena manahirana ny vahoaka ety ary mampikaikika ny vahoaka dia ny fiakaran'ny vidin'entana amin'izao fotoana izao. Izahay dia izay ny antom-pivoriana dia anao fitsirihana ny mpivarotra rehetra eto amin'ny distrika na Tsimondrano ao anatin'ny komina 9. Eo ihany koa ny fijerevany ohatra tsy fiasan'ny taxi be ohatra dia maro le olona lasa mandeha tongotra dia mitambatra be ihany koa. Izany hoe tsy ampy izany fampahalalana ny olona any ambanivohitra sy ny eto Tsimondrano ny tena mahakasika an'ilay coronavirus ka nanapa-kevitra izahay fa ametraka sonomobile anankitelo miasa mandritra 5 andro amea fampahalalana ny olona. Ny sonomobile dia tsy amin'ny propaganda ihany ampiasaina fa
amin'ny fanasaovana lehibe sy ny maro ho zaraina amin'ny axa anankitelo izy io axa RN7 dia axa RN1 dia axa itosy isan'izay fiara zay mampahafantatra hoe tokony hijanona any an-tranony ny vahoaka anatsimo. Arak'izany dia tsy nitaza-potsiny ireo tompo-tandraikitra samihafa ao anatin'ny distrikan'ny Antananarivo Atsimo-Drano fa misy ny fandraisana andraikitra hatantarahan'izy ireo manoloana ny fanatirana ifepetra rehetra no faritan'ny fitondram-panjakana io noho ny amiana ara-pahasalamana noho izay ny fisian'ny aretina koronavirus izay ary noho ny fisian'ireo mpanararaotra amin'ny vidin'entana eny an-tsena.